daholo zanagasikara rehetrarehetra mbola avy tonga soa ny fandarina fufu indray a matetika ny olona dia variana mitsara amin'ny endrika ivelany a fa ny tenany dia tsy hitany noho izany raha tiantsika ny hoe hanova ny fiainan'ny gasikara dia isika no manova famindra voalohany ao anatin'ity tantara anankiray ity dia ho tantaraiko anareo a nisy mpanjaka anankiray izay a nandeha niaraka tamin'ny mpitondra anazy izy a le sécurité zany rehetrarehetra tany amin'ny toerana mizahantany zany zareo mizaha toerana rehetrarehetra izay ny manodidina rehetrarehetra anazy ny mponina rehetrarehetra dia kanjo izy a nijereny olona rehetra mandeha tongotra sy mampalahelo be daholo dia hoy izy za tsy batainako a fa andeha tongotra ohatry olona rehetrarehetra dia ahoana izany nange mpanjaka ve dia anao ohatry nataon'ireo dia tsy manino za fa andeha tongotra dia tsy nanao kiraro ihany koa izy zany nandeha io fa narary ny faladiana ny didy be dia ahoana andeha ihany ve dia mandeha ihany zany fa mararirary maladilady be faladiana raikitra ihany mitohy ihany dia tongotra dia eo zany olona mahita anazy dia miarabanao tompoko hoe miarabanao dia eo zany olona rehetra manaja anazy daholo amin'ny maha hoe olona mpanjaka anazy avy eo izy efa vita ny fionana tamin'ny mponina rehetrarehetra tsirairay ny faly niaraka tamin'ny rehetrarehetra tsirairay dia nody amin'izay tonga tany an-trano tonga dia kolapsa be amin'izay valaka be angalao dokotera sao dia zao fa tena maty tongotra hoe eo amin'izay zany le rivo gaga hoe tena mijaly tokoa le mponina za dia manao kiraro tsara tarehy ny olona rehetrarehetra mandidy tongotra ny ankamaroany olona rehetrarehetra mila manao zavatra tsara zany ho an'ny mponina dia inona nataon'ny mpanjaka zao amboariko ny lalana atao lasa vita tsy goudron fa vita mitovy any hoditr'omby dia eo zany gaga be zany le hoe fa ahoana ina mba tonga hanao an'izay eritreritry izay dia hoe mijaly ny olona rehetrarehetra mandeha amin'ny goudron sy ny lalana rehetrarehetra ka noho izany lalana dia ho natao hoditr'omby dia teo zany nanolo hevitra avy eo le any hoe tsara kokoa raha ohatra ka tsy hoditr'omby natao tompoko fa kiraro no omena anazy dia mba ho zaraina an zareo manao kiraro dia mba samy manao kiraro daholo ny olona rehetrarehetra dia mba tsy marary ny tonga satria raha ohatra ka omby no vonoina dia mifiry no ripaka ho maty nefa avy eo io hoditr'omby tsy voatery hijanona eo fa tsy maintsy ho avy ny orana tsy maintsy ho be koa ny mpangalatra tsy maintsy ho be ihany koa ny andeha ho atao ina daholo zany le omby rehefa maty tsy voatery ho lanin'ny olona tsirairay iny omby iny avy eo fa tsy maintsy hipetraka dia tsy maintsy asiso ny tanàna rehetrarehetra dia eo zany le mpanjaka tena mihevitra mety izay hevitra sezay fa zao tonga tera-pitso dia mila manamboatra kiraro tsika dia ho zaraintsika mponina rehetrarehetra zaraintsika mponina tsirairay rehetrarehetra mba ahafahany hoe mba mandeha milamina eraky ny lalana rehetrarehetra na haray an'izay mponina sy ny vahoaka rehetrarehetra dia faly be daholo tena nijerentsika tokoa kay ny mpitondra antsika ny mpanjaka ka noho izany ohatrareo ny fiovana dia miainga amintsika tsirairay avy fa aza mijery ny afo raha te hivoatra isika dia isika manova famindra voaloha dia tafita mahita ny fiovantsika ny tsirairay ny olona manodidina rehetrarehetra dia mivoatra manaraka izay ataontsika ihany koa izy fa aza miandry ny afo izay ilay tantarantsika mankasitraka na rehetrarehetra narina video ato amin'ny YouTube ato amin'ny Facebook dia manintana rehetrarehetra ihany koa mba ho amin'ny Instagram sy ny TikTok be dia be ny zavatra zaraintsika any dia mankasitraka anareo bye 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 bye